Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka raha mivavaka sy atoko. Dera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay ry Andriamanitra raisanaka fanay masino, fa mbola fitiavana sy famindramponao no mbola avedana izay tratramin'izao famonjena izao amin'ity andro natolotra ao anay ity. Mitsaoka anao sy mankalaza anao izay, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao, ary tsy miova masina no mandrakizay. Mangataka ny fanadiovana amin'irano sarobidy izay, satria tsy tanteraka ao anatranao Jesosy, ary dia mangataka rehefa anao masina mba hitoetra sy tena anatinay. Fana masina mpitaridalana, mpampahery, mpamonjy anay ary mpanolo-tsaina. Dia ny fitiavanao ny mba hitoetra tena anatinay, ary ihany koa ny famirampanahinao isan'andro, mba tonga ny voninahitra Jesosy mirapiratra eo amin'ny fiainanay. Saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra, ary dia ankehitriny izany fiainana masina izany no hiasa anatinay tsirairay avy, ary andraisanay ny teninao, ny hafatrao, ho voninahitra ao ny fiainanay manontolo. Dia mianaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no zona maniry mangataka izany vavaka izany, misaotra ray manalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombony amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ifantoantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka Matio 5:20. Matio 5:20 antomboka amin'ny andininy 9:30. Matio 5:20 antomboka amin'ny andininy 9:30. Matthieu chapitre 25 verset 31 et suite. Amenaran'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny vonany arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany vonany izy, ary ny firenena rehetra hangonana hatrehany, dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry-ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahiany raiko, mandovaha ny fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fa anao dia nomenareo hanina, ny ngetaeta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-dranomaizina aho dia nivanginareo. Ary dia malaza ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaeta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao natao an-dranomaizina na nivanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahyko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo aritra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa anao aho fa tsy mba nomenareo hanina, ny ngetaeta aho fa tsy nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-dranomaizina aho fa tsy mba nivanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na ny ngetaeta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, narary, na ny tao an-dranomaizina ka tsy nanompo anao zahay. Fa maly izy ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary eo dia ala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hafatry ny lanitra ampitondrain'ny tompo antsika amin'ity andro ity, dia ny tokony hanaratantsika mandrakariva ny masontsika, satria efa akaiky ny faran'izao rehetra izao. Eny tokoa ny fahazavan'ny tompo Jesosy izay mitoetra eo amin'ny tany eo nenantsika no mampatsiahy antsika tokoa, ary mampanontany tena antsika hoe:
mbola hatramin'roviana re no hahatongavany izany. Ireo famantarana hitra tokoa dia efa miseho fa ny anjarantsika dia ny mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ary manandratra ny lohantsika ka manantena ilay famonjen'Andriamanitra mahagaga amin'ny fotoanany. Andriamanitra mampatsiahy amintsika tokoa fa manome voninahitra ny anarany izy. Jesosy Kristy avy any Nazareta izay ho avy amin'ny fotoanany, andolian'ny lohalika rehetra, izay ankohofany rehetra, eny tokoa hitomoany azy ny maro, kanefa izay niomana ihany no hiaraka amin'ny ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Izay tokoa ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra mahitsy, Andriamanitra izay mampatsiahy amintsika fa izao ny fiomanana, izao ny fotoana izay hiverina antsika amin'ny Tompo. Andeha hitodika amin'ny Jesosy, hanomana amin'ny fanantsika sy ny mandrakizay tsika ka tsy hamela ny fotoana handeha fotsiny amin'izao fa hahatonga antsika ho vonina amin'ny fotoana dia ny fotoanan'ny Tompo Jesosy. Ry havana, maro tokoa ny tomany amin'izany. Betsaka ny anantaina ary tonga eo anatrehan'ny Tompo na dia amin'izao ora fotoana izao tokoa aza ny fanantenan'ny olona, anefa miantso antsika izany mba hitoro ny filazantsara, mba hanambara ny fanjakan'Andriamanitra, hahatonga antsika ho vonina hanao ny asa tsara rehetra ary hiantso ilay fanahy masina dia hahatonga ny fanahy masina handiraka antsika hitoro ny filazantsara ny olombelona rehetra. Tonga ny fotoana izay hahatonga n'Andriamanitra hanapaka ny gadra rehetra, hahatonga ny famonjen'Andriamanitra amin'ireo rehetra mila izany. Isika no antsoin'ny Tompo hialoka eo ambanin'ny helatry ny fahasoavany. Manangona antsika ny Tompo amin'izany ary Jesosy Kristy dia miantso antsika tokoa ho amin'ny fahavokarana lehibe. Efa tonga ireo anjely ny Tompo izay miaro manangona amintsika izany vokatra lehibe izany, satria efa akaiky ny verenan'ny Tompo eny amin'ny raha lanitra. Ilay izy hatraiko mandrakizay, ilay alpha sy omega, voalohany sy farany, no maniraka antsika tanteraka izany. Ry havana, tsy maintsy ho fongana sy ho foana izao rehetra izao. Araka ny teny Tompo tokoa fa izao tontolo izao dia ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Tsisy hotaverana ray ary tsisy tamingana fa izay manao sitrapon'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no hahatanteraka ny fitsenanan'ny Tompo eny amin'ny raha lanitra. Vonina ve ianao? Aoka handinika ny tenanao eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ka hanaisotra izay rehetra alokaloka tsy hahatonga ny fahavononanao rehefa mitsoka ny trompetra farany avy amin'ny anjelin'Andriamanitra. Tonga eo anivontsika ary ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity, fa satria ahita azy tokoa izay nolefonina izy ary dia amin'izay fotoana izay ilaza ny olona fa hay tokoa Jesosy avy any Nazareta no mpamonjy. Noho izany rehetra any ary havana dia aoka isika handiny tena ary koa aoka isika hitoetra ao anatin'ny fifaliana satria efa akaiky ny famonjenantsika. Momba antsika isan'andro Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny firaisana amin'ny fanahy masina, mamonjy antsika amin'ny fahasarotana izy ary koa amin'izay rehetra mety sarotra ety ambony tany izay retrentsika ankehitriny. Anatin'ny fifaliana no ahafahantsika miatrika ny zavatra rehetra, dia ny fifaliana ny mpampakatra. Tonga ny famonjen'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izay nandeha teo ambony zanabiriky fa tsy mba nitratrevatreva. Izy no miantso antsika ary koa izy ilay lioan'ny Joda no mampatsiahy amintsika koa nefany ary tsy maintsy handavo ny fahavalony rehetra izy fa
eo amin'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa raha niveriny olona tokoa fa tsotsotra Jesosy ary malemy fanahy dia tsy hanana fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Diso zany fihevitra izany satria izy ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary ho lavina avokoa izay rehetra fahavalony amin'izay ora fotoana izay. Noho izany, aoka isika toetra amin'ny fifaliana ry havana ary ny koa hanala izay fahatezerana rehetra ao anatin'ny fo fanahy saintsika. Hanala ihany koa izay rehetra tsy avy amin'ny tompo amin'ny toetrantsika ahatonga antsika vonona amin'ny fotoana dia ny fotoanan'Andriamanitra iray. Aoka ary ny fitiavan'Andriamanitra hanjaka amintsika ka hiandrana antsika ny masontsika fa efa tonga ny fiatombohan'ny fiafarany izao rehetra izao. Rehefa tapitra izao rehetra izao dia hisy fiandohana vaovao indray dia ny famerenan'ny tompo amin'lohan'ny ny fiadanany ho amin'ny arivo-taona sy ny fiadanana mandrakizay. Dia ary isika hitoetra ao amin'ny fifalian'ny tompo ho antsika izay efa nantsian'ny tompo hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao, hitoetra amin'ny fitiavany sy ny famindrampony satria ny fanatrehany dia ao anivontsika. Dia ho tonga tokoa ny fahafantarana ny anaran'Andriamanitra dia ny anarany ao anatin'ny vonahany lehibe ahatonga ny fitiavany hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Engany efa masina hitoetra anatintsika, azontsika miomana mandrakariva satria efa miseho avokoa ny famantarana rehetra ka hanandrandra tokoa ny masontsika isika fa efa tonga ny voninahitran'Andriamanitra ary ny koa ny famonjenantsika. Hivavaka isika. Misaotra sy mitera mankalaza amin'ny voninahitranao Jesosy manalo satria lehibe tokoa ny fitiavana sy fanondramponao. Raha mahita ny zavatra mitranga rehetra tokoa izay eo amin'ny fiainanay ankehitriny, amin'ireo aretina, amin'ireo loza amina tambo isan-karazany mitranga eo anivon'izao tontolo izao, horohoron-tany, tsunami, rivo-doza, eny ireo zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka mahatonga azy tsy hanam-pitsarana. Anatin'izany rehetra ny Tompo Jesosy dia aoka izahay hifantoka amin'ny hazo fijalianao, amin'ny fanatrehanao, amin'ny fitiavanao, amin'ny tananao izay feno olatra no namatsenanao, ary koa ny fonao mitemy fitiavana lalina ho anay sy izao tontolo izao. Eny Jesosy, hiomana tokoa fa ny fotoana sy ny ora tsisy mahalala afa-tsy an'Andriamanitra iray ihany. Amin'ny fotoana tokoa izay hanavahanao ny ondrosynosy dia aoka izahay hanana ilay fonao izay mamangy ny marary, mamonjy izay mila izany, mivavaka ho anareo izay rehetra trapahoriana ary ny koa mamahana ny loana sy mambelombelona izay rehetra ao anatin'ny fahasarotana. Izay Tompo no aniranao anay, koa tafio ny herinao fanahy masina izahay mba hanantoetra ny ondro tokoa ary hanatanteraka ny tenao amin'ny androm-piainana rehetra ahatonga ny voninahitra seho sy mirapiratra. Jesosy malalo, tafio ny herinao fanahy masina izahay mba hahefa izany ary dia mangataka indrindra ny fitarihanao mba hahatonga ny sitraky ny fonao dia ny sitraky ny fon'Andriamanitra iray iseho amin'ny fiainanay. Mankasitraka iram-poanam-panahy izahay, iray no mandrakizay sy andrian'ny fiadanana, Tompo sy mpamonjy, ilay miambonahitra fisaorana hatramin'ny taona taloha mandrakizay. Fa aminay kosa ny fitena manambiampy dia mitantsika ny Tompo ka miaro antsika, mimpamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo dia mindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny Tompo dia manome antsika ny fiadanany. Mandehana amin'ny fiadanany Tompontsika, misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.